sotra fa ianao no namafy ny voatsara ao anatinay dia nyteninao za atonga anay hibebaka hiorona ny finoana hanamasina anay hiteraka anay iray any alalan'ny fanainao any alalan'izany teninao za atonga anay mpanompo mahatoky hatramin'ny fahafatesana ny ten'Andriamanitra voalahatra ao anjarantsika amin'izao alahady fahadimy manaraka ny epifania zao dia misaotra ao Mahateo 7:20 Mahateo 7:20 indrindra 7:20 ka hatramin'ny 7:30 rehefa hita dia tsy zao mifamiteny amin'ny anaran'i Jesosy ary nanao fanoharana afakoa tamin'izy ka nanao hoe fanjakany landro dia tahaka ny lehilahy anankiray izay nanamafy voatsara tany amin'ny tanimbary fa raha natory ny olona dia avy ny fahavalony ka namafy voatsiparifary tena amin'ny vary dia lasa nandeha ary efa naniry ny vary ka niteraka dia nibosaka koa ny tsiparifary dia avy ny mpanompon'ny lehilahy ka nanao taminy hoe tompo tsy voatsara valo na fofonao tany an-tanimbarinao koa avy taiza koa ny tsiparifary dia izy tamin'ny fahavalo nanao zany ary ny mpanompony nanao taminy hoe koa tianao va iandehananay hanombotra sy hanambona azy fa ho izy tsia fa ndra raha manombotra ny tsiparifary ianareo dia ombotanareo miaraka aminy koa vary aoka ihany ary-maniry izy roaroa ambara-piavy ny fararano ary amin'ny fararano dia olazaiko amponjiza hoe angony alohany tsiparifary ka ataovy amboarany mba hodorany fa ny vary dia ataony hoany mitsotra ray masino namasinana ny fahamarinana dia nanao ny fahamarinana amen re fiangonana malala ao amin'ny rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo amen. Jesosy mampianatra ny amin'ny fanjakà ny landro na ny fanjakà n'Andriamanitra io no fampianarana lehibe omeny tompo antsika amin'izao ten'Andriamanitra zao ka hoariny amin'ny vary sy ny tsiparifary mampiavaka antsika gasy ty vary ty ary raha sy efa elaela taty ivelany dia ohatrany tsy nihinam-bary sy ny sakafo raha tsy nihinam-bary ka tena sakafo tiatsika io na hoariny Jesosy io ary hitako hoe tombony fa ny sakafo sika gary dia sakafo ara-tsoratra masy misy sakafo mety tsy ara-soratra masy fa ho antsika malagasy dia miavaka sika fa sady tia vary no mihinam-bary hoariny Jesosy hoe voatsara zany vary zany andeha aloha sika jery ny atao hoe fanjakany lanitra inona moa zany fanjakany lanitra zany misy teny roa nyray fanjakana dia nyray lanitra raha va misy fanjakana dia tokony misy mpanjaka ao iza ny mpanjaka amin'ny fanjakana io Jesosy no tompony tompo sy mpanjaka ary lanitra aiza toerana ao an-danitra ao am-paradisa fa ny zavatra mahavarina nefa raha nampianatra ny mpianatra Jesosy dia zao hoe ino ny fanjakany lanitra ozy dia aiza ao anatinareo ary mampamena-panontaniana zany no hoe mitoetra ao anaty ve zany lay fanjakana
zavatra marina dia raha vao misy fanjakana dia misy vahoaka entina. Izy ny vahoaka n'izany fanjakana lanitra zany isika ary mampiavaka ny vahoaka amin'ny fanjakana io tsy tahaka ny olona hoe maro samihafa fa zanak'ilay mpanjaka daholo ny vahoaka. Izy io zanaky fanjakana lanitra io sy isika ny vita batisa rehetra zanak'Andriamanitra isika. Ny meno rehetra io zanaky ny fanjakana io ny zara roa nefa ity fanjakana lanitra ity dia misy ny atao hoe fanjakam-boninahitra sy ny atao hoe fanjakam-pahasoavana. Ny atao hoe fanjakam-pahasoavana dia eto amin'izao fiainana izao izy ka miasa amin'ny alalan'ny atao hoe fiasam-pahasoavana na moyen de grâce zay teny frantsay. Ino ny fiasam-pahasoavana? Ny ten'Andriamanitra sy ny sakramenta. Io ny fomba hitondrany ny vahoakany. Tsy vitany hitondrany azy ifehezany azy, tsy vitan'izany azy fa sakafo ivelomany olona amin'ny fanjakana. Ary raha mihinana ny sakafo izy dia mamoa voatsara izy. Fa raha tsy mihinana izy ka sakafo fafa no hohaniny, io no atao hoe voarasy na sipary sy parfa. Ka ny fomba fanitarana ny fanjakana lanitra dia amin'ny alana ny tenin'Andriamanitra sy ny zaka. Zany mahatonga Jesosy nazy eto hoe ny fanjakana lanitra dia tahaka ny voana fa. Inona kosa ny fanjakam-boninahitra? Aman-danitra ny fanjakam-boninahitra io. Ny mampiavaka ny fanjakam-pahasoavana dia zao amin'reto zanaka natsangana reto a dia misy ny miala ny trano ray aman-dreniny dia tambatambazany miala io miverena sy avy asy marina fa ny mpanota mibebaka zany ny zanaka ny ala ny fanjakany ray ny tranony ray. Ary mahafinaritra sy ny fiazantsara dia hoe zay manatona hoy Jesosy dia ahoana azy tsy maholaviko izy. Io natao hoe filazantsara ny fahasoavana ao amin'ny fanjakam-pahasoavana. Avero filazantsara ny fahasoavana ao amin'ny fanjakam-pahasoavana. Zany fanjakam-pahasoavana zany dia teo amin'ny azo fijerena tampon'izany Jesosy maty io. Teo izy nanolotra ny fanjakana lanitra ho antsika mpanota. Avero teo ambony azo fijaliana Jesosy no nanolotra ny fanjakana lanitra ho antsika. Zay mino izany dia tonga zanaky ny fanjakana. Ao nanao andraisitsika zany Jesosy maty sy nisanatamaty zany. Voalohany dia ny ten'Andriamanitra eto, faharoa dia ny fanasany tompo zay ho raisitsika io. Io ilay fanjakana lanitra tonga nofo dia ilay Jesosy maty sy nisanatamaty raisitsika ho fanasany. Zany hoe fanjakam-pahasoavana dia mbola afaka mibebaka isika. Fa ho avy ny fanjakam-boninahitra, ho avy Jesosy amin'ny fahalalana ma zay leto. Miaraka amin'ny anjely izy tsara ny velona sy maty tsy misy fivavahana sy fa ny siparifary izy deo atao aiza hodorana any amin'ny fa ny voa kosa voatsara na ny vary dia tamina mitsotra zany hoe hoentina handova ny fiainana kosa. Voatsara na vary inona io? Misy fomba roana zany Jesosy azy amin'ny filaviana tsara. Raha ny litako fahavalina dia firaika ambin'ny folo dia ny voa dia ny ten'Andriamanitra araka ny filaviana tsara teo koa. Nefa amin'ny ty anjarasika ity izy a faherihany ambin'ny fahatelo amin'ny telopolo dia hoe zanaky ny fanjakana io voatsara io dia sika mino zany. Ka ny mino zay nandray ny voatsara dia ny ten'Andriamanitra dia lasa zanaky ny fanjakana isika zany.
dia sady manana le voatsara ao anatiny isika koa mbola mamoa voatsara dia zao na zany jesosy azy am'izao rato fadiminy folo mba nyvoaloha zany voaloha be jesosy ianareo no ny sampana amiray ihany kozy dia amboarina mba hamoa bebe kokoa ary mahafinaritra ry avana miray aina amin'ny Kristy ny voatsara sady mamoa voatsara. Iza ny mpamafy ilay voa Jesosy ny mpamafy ny meny ny mpamafy nade ny fafitao-telopolo zany hoe Jesosy namafy aloha tamin'ny alalan'ny hazo fijaliana sy ny fisanganana ary ny teny zay nomeny kanefa koa maneraka antsika izy amafy ny voatsara ny tenandriamanitra. Izy marika ny fiainam-biny folao mandehananareo ka mitoria ny filazantsara olombelona. Inona moa zany filazantsara zany? Inona ny filazantsara? Jesosy maty sara tamaty io rery ihany no voatsara afafazo ny alalan'ny tenandriamanitra zay mandray zany sady velona izy no mamoa voatsara izy mampandova fiainana marak'izay izay miaina Jesosy tao mianatsopitra io zany hoe mandova fiainana marak'izay ny olona mirafitra namray aina amin'ny Kristy Jesosy. Tsy parfara inona tsy parfara to tenandriamanitra ihany koa izy io ilazana ny tenandriamanitra santo ny mpitopiteny santo ny fisembolana santo ny mpaminany santo ilazana ny Martin Luther dia lo parole de naturel tenandriamanitra torina tenandriamanitra ahodina avilana parole morte hoe teny maty tsisy asa ny fanahy masina tsisy aminay Jesosy nitsangana ka maty hoivo zany hoe tsy mitaona ny olona hino sy andray anay Jesosy maty sy nitsangana tamana io zany besaka io zao fotoana zao io no atao fahavalo devoly sy ny olerany devoly no mamafy an'io sy parafary io fa zao no manahirana amin'ny sy parafary ty koa ny tansary tahaka anay zaho anaty tansary rehefa mamboly vary ianao ka misy parafary io izy ny tena midoroboka be mivarotra ny parafary nisy parafary sady masy no midoroboka tsy misy afatariko anahy dia firy zany izy eo koa zao na eto azy Canada ary mirodorobo olona manaraka any mila fantarana izy fitisatsisy izy toteny dia manao Jesosy dia manao sitrana manao fagagana samy tia nisy olona anankiray iditsy ny lanitra dia nijoro teo anatrany Jesosy efa nijoro teny tamin'ny anarao zay Jesosy efa nanao akademia tamin'ny anarao zay Jesosy efa nanao fagagana zay efa nanao any zay ahoana navariny Jesosy tsy fantatro nao navitaiza miala amiko mpanomeoka grave sao dia pasteur mitoro-teny isan'andro eto kanjo tsy izy sao dia mpiady sao dia katekista sao dia mpanay fanasany tompo kanjo tsy izy tsy siky zany fa navitrany zany inona ny fikeleny fahavalo ty ny anarao am Jesosy ny anarahanao azy ho tonga andevo ho tonga balo ho very amin'ny elo manatra iny fikeleny ka ninona no afantaranao azy mila manao discernement ahoana reno afantarana amin'ity mpamasy fariparity na disy fariparity fa samy mitovy io i Jesosy sy Matio efatra amby maro no avy amin'ny anara posy azy hoe ino asy Kristy na ino ary Kristy mandeha anazy ozy aza mankany tonga avy ataonay misy sakasakana zay fiainanao mpandrava sakasakana maro no tena ilazana anazy am'izao mpandrava ozina olo sasany mpandrava tsaika mpandrava ozy izy sasany mieritreritra tokoa sao dia misy namosary viary nahatonga ty zanako zay atao to tsy mandeha rehetrarehetra tsy mpanapaka ozina olo sasany dia miazakazakany
satria dia toa marina kanefa jesosy miteny dia mahavita fagagana tokoa izy avy anay resika tsara raha nanao fahagagana mosesy nasiko miteny dia lasa menarana teo anatrehany farao dia matonga koa no miasa ny zareo vitatsika koa io rangaha natsipony koa mitena dia mba lasa menarana fa saby no hoaniny menarana mosesy dia hoy jesosy ho avy satana amin'ny fahagagana lehibe ka raha dia n'olo mofidy aza dia fitay maty 24 ihany zany ny ahafantaranao azy dia ty mampitodika azy amin'ny tenany io le atao hoe culte de la personnalité ato tsy miteny hoe misy tranony jesosy misy tranoko tao mivako tao mola ngavitanao io fa ny mino ny tena voatsara ny mpaminany ara-dalàna dia mampitodika jesosy paoly raha nanasisiny dia sy petera sy jaona hoe sy zahay nanasitrana fa iza jesosy sy manao koa manara ny antsika dia niazaonao an jesosy ay ao anatinao babony jesosy ianao mitaona ny olona be maka aloha fa sy fahagagana mitaona olona ino aloha fa sy fahagagana mitaona olona ray an jesosy aloha fa sy fahagagana fa rehefa babony jesosy izy hainy jesosy ange zany fahagagana zany ho anao fantary sara zay manao fa niazy sara movotsara fa raha tsy mitaonanao am jesosy izy sy niazy fizarina aloha ho babony jesosy hanana jesosy manaraka sisy menenao le zany fahagagana hainy jesosy firasitra amina hainy jesosy esetra hainy jesosy fa sainy zao ny jesosy kasaho aloha fanjakan'andriamanitra sy famarina dia menenao zay mahasoanao niazy sara ve ianao nandray an jesosy sakana tamaty ianao mitory an jesosy le voatsara ary niazy rasy ve tsy mitaonanao am jesosy izy fa mitaonanao ihany am jesosy ho velana miery sanatrenao zany fa nao le voatsara dia ilazany mitompo amin'ny any farany hoe avia le mpanompo sara sady natoky tamikely anao dia ndreko mpanapaka be idera ny fifania voninahitra n'andriamanitra lasanaka fanasina fazatra amin'nydrinako resy ny fitenena tasoavany jesosy kristozy fitiavan'andriamanitra raha arofraisina amin'ny fanamasina ho amintsika rehetra rehetra voko ndraiky zao